Eksodosy toko 40. Ny nananganana ny tabernakely. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakely ny tranon'ilay fionana, ary ataovy ao ny fiarany vavolombelona, dia ahantony ny efitra lamba hanakona ny fiara, ary ampidiro ny latabatra ka alaharo izay alahatra eo amboniny, ary ampidiro ny fanaovan-jiro ka ampireheto ny jiro. Ary ny alitara volamena fandoroana didika azomanitra dia ataovy eo anoloan'ny fiarany vavolombelona, ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin'ny varavaran'ny tabernakely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetrao eo anoloan'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana. Ary ny tavy dia apetrao eo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka asio rano eo anatiny. Ary amboary ny kianja manodidina ka ahantony ny vavahady lamba eo amin'ny vavahadin'ny kianja. Ary alao ny diloilo fanosorana ka hosoro ny tabernakely sy izay rehetra ao, dia hamasino izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ka dia ho masina izy. Ary hosoro ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy, ary hamasino ny alitara dia ho masina indrindra izy. Ary hosoro ny tavy sy ny faladiany ka hamasino izy. Ary ento Arona sy ny zanany ankeo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary ampakanjoyan'ny Arona ny fitafiana masina dia hosoro sy hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ento ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava, ary hosoro izy tahaka ny nanosorana ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin'ny tarana ny faramandimby. Dia nataon'i Mosesy izany araka izay rehetra efa nanditin'i Jehova azy no nataony. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona 2 no nananganana ny tabernakely. Ary Mosesy nanangana ny tabernakely dia nametraka ny faladiany sy nanangana ny zanakazony, ary napiditra ny barany sy nanangana ny andriny. Ary namelatra ny lay teo ambonin'ny tabernakely izy, ary ny firakotry ny lay nataony teo amboniny dia arak'izay efa nanditin'i Jehova any Mosesy. Dia nalaina ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny fiara, ary ny bao dia nataony teo amin'ny fiara, ary ny rakotra fanaovam-panavotana dia napetrany teo ambonin'ny fiara. Ary ny fiara dia nampidiriny tao amin'ny tabernakely ka naantony ny efitra lamba fanakonana anakona ny fiarany vavolombelona, dia arak'izay efa nanditin'i Jehova any Mosesy. Ary ny latabatra dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, dia teo amin'ny lafin'ny tabernakely avaratra teo ivelan'ny efitra lamba. Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'i Jehova izy, araka izay efa nanditin'i Jehova any Mosesy. Ary ny fanaovan-jiro dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana tandrifon'ny latabatra teo amin'ny lafin'ny tabernakely atsimo. Ary nampirehitra ny jiro teo anatrehan'i Jehova izy, dia arak'izay efa nanditin'i Jehova any Mosesy. Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anoloan'ny efitra lamba, ary nandoto didikazo manimpofona teo izy, dia arak'izay efa nanditin'i Jehova any Mosesy. Ary ny varavarana lamba dia nataony teo amin'ny varavaran'ny tabernakely, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia napetrany teo anoloan'ny varavaran'ny tabernakely ny tranon'ilay fionana, ary nateriny teo amboniny ny fanatitra dorana
sy ny fanatitra hohanina dia arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan'ny tranon'ilay fihaonana sy ny alitara, ka nasiany rano teo anatiny hanasana. Ary teo no nanasany Mosesy sy Arona ary ny zanany ny tongony aman-tanany raha niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana izy, ary raha nanakaiky ny alitara dia ny sasa izy, dia arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary natsangany koa ny kanja manodidina ny tabernakely sy ny alitara ary ny vavahady lamba, dia nataony teo amin'ny vavahadin'ny kanja. Dia vita ny Mosesy ny asa rehetra. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fihaonana ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana satria ny rahona nitoetra teo amboniny, ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary raha niakatra niala tao amin'ny tabernakely ny rahona, dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona, dia tsy nifindra izy mandra-piavin'izay andro iakarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabernakely noho ny andro, ary nisy afo teo aminy noho ny alina, teo himaso ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra.